mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Fady miarabantsika tsirairay avy indray a tonga eto amin'ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity ho an'io ity fa dia manasa anao andrak'izany hatramin'ny farany. Alohan'ny dirantsika ny amin'izany anefa dia hivavaka isika. Ny Tomadriamanitra eo mbola vilom-pisaoranao izay satria mbola nomenao azao fotoan'izao indray afahany mandinika ny teninao. Foazo hatrany ny fomam-pananay ahafahanay mandray an'izany ary aoka hifantoka aminao mandrakarivo izany satria fantatsay fa ny teninao dia manambara ny fahamarinanao sy ny manambara ny famonjenana ihany koa. Mitenena Tompo fa voniko iainanao izahay. Anaran'i Jesosy, amen. Ny lohateny lesonantsika androany dia manao hoe miasa amin'ireo mpanan-karena. Miasa amin'ireo mpanan-karena. Maka isika Matthieu 7:20 ka hatramin'ny 12:20 manao hoe anaran'i Jesosy, ary indro nisy anankiray nanantona azy ka nanao hoe mpampianatro, inona no tsara ataoko azahoako fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy taminy, nahoana no anontanianao ny amin'izay tsara? Iray no tsara, fa raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao tandremo ny didy. Hoy raha lehilahy taminy, inona avy moa? Dia hoy Jesosy ny hoe aza mamono olona, aza mitsangatsanga, aza mangala, aza mety vavom-bela mandainga, manaja ny rainao sy ny renao ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Hoy ilay zatovy taminy, izany rehetra izany efa voatandroka avokoa fa inona no tsy mbola mahatanteraka? Dia hoy Jesosy taminy, raha tia ho tanteraka ianao, mandehana amin'ny fanananao ka omeo malahelo dia hanarakitra ny an-danitra ianao ary avy hanaraka. Fa noho nandrean'izany teny izany ilay zatovo dia niala tamin'ny alahelo izy satria nanana fananana be. Amen. Inona ny lesona azontsika sontonina avy amin'io tantara io izay ahitana olona anankiray izay tsy nandray an'i Jesosy, izay tsy mitovy amin'ny Nikodemosy. Niresaka ny fanaovan'i Jesosy tamin'ilay tovolahy mpanan-karena no maneho ny mahafandrika mampidi-doza ny harena. Jereo reteny ireto manao hoe ary hoy izao aminareo indray hoe ho moramora kokoa izy no hidiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra no ny hidiran'ny mpanan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mazava loatra fa tsy midika izany fa tsy ho voavonjy ny mpanan-karena, tsy izany fa raha toa tsy mitanjona ireny olona ireny dia ho sakana ho amin'ny famonjena azy ny harenany. Iray ihany no hiafaran'ny mahantra sy ny mpanan-karena dia ny fahafatesana. Midika izany fa ny mpanan-karena dia mila fantatra ny famonjena tahaka ny olona rehetra ihany koa. N'inona ahazon'ny olona vidiana dia tsy mahavidy ny fanafahana antsika amin'ny fahafatesana izany. Fanomezana ihany no azahoantsika an'izany fanafahana amin'ny fahafatesana izany, izay tolotry Jesosy maimaim-poana ho an'ireo mitaky azy amin'ny finoana. Hoy izy hoe izao ny fananganana ny maty sy ny fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Mamaly an'i Jesosy tamin'ny fomba tsy nataon'ilay tovolahy mpanan-karena kosa i Zakaiosy. Mario fa tsy nilaza tamin'i Zakaiosy Jesosy mba hivarotra amin'ny fananana ka nome ho an'ny mahantra tahaka izay nataony tamin'ilay tovolahy mpanan-karena. Azo antoka fa fantatry Jesosy fa niraiki-po tamin'ny volany ilay mpanapaka nanan-karena ary izany ny antony nilazany an'izay teny nataony taminy. Tsy andanin'izany na dia
tsy fantatsika azy ny zavatra rehetra nyresahany raha atao an-trano zakaiosy Jesosy dia hita miariary fa resy lahatra Jesosy izy ary fantany fa nilainy ny anova zavatra maromaro teo amin'ny fiainana indrindra izay nahakasika ny arenany. Fa inona tokoa moa ny so azony olona raha mahazo an'izao tontolo izao kanefa very ny aina ary inona no omen'ny olona ho takalo ny aina. Aoka ny fitiavana arena tsy handifotra antsika fa aoka ny fitiavana ny lanitra no ambony mihoatra lavitra noho ny zavatra hafa rehetra. Ka tsy salasala isika andao any rehetra izay mety hananantsika aza rehefa Jesosy ny miantso satria izy ny tongontsika sy mpamonjy antsika. Ary aoka hanao loha laharana anazy mandrakariva satria izy ny famonjentsika. Vavaksika, ry anay tsara ny azananitro mbola misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anay nio izany. Misaotra izay mampianatra anay tokoa fa tanjona iray ihany no ilainay. Na manan-karena izahay na tsy manan-karena dia ny azo ny fiainana mandrakizay ary natolotra ho anay ihany koa izany. Ka dia ampianary izay tsirairay avy tsy fikitra ny amarenan'izao tany izao fa hibanjina lavitra satria mitoloranao zavatra mendrika tsara lavitra noho ny zavatra hita maso. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.